Ny ambasatra ny Osoa sy Adia no mandrosa tokantranontsika ary mamerina ny fiarahabanantsika rehetra tokantrano samy hotahiny Osoa daholo. Fampianarantsika moa io dia hoe tsy maintsy atao batiso amin'ny Osoa sy atoriany sy Adia izay vao tonga any amin'ny Osoa. Satria fehezantsika mba ho hitan'ny olona ny hatsarana, efa miezaka mihitsy tsika monjy ny fanahin'ny olona, ataontsika hitan'ny Osoa mihitsy ny dadaiava zany, efa miezaka mafy ny ambassadeur-ny Osoa sy Adia sy ny zanak'Andriamanitra rehetra, efa miara-miasa miara-miady mafy ampandresena an'izao fahatsaran'Andriamanitra zao. Ho hitan'izao tontolo zao fa tena misy ny famonjena, tena misy ny fanafotana ary tena misy ilay hoe fitiavana nomen'ny Andriamanitra mahery izay omena antsika rehetra manerana an'izao tontolo zao. Zay zany fa dia miraso antsika rehetra firarian-tsoa daholo amin'ny olombelona, satria olombelona moa no vonjena zao dia miraso anareo olombelona rehetra sy Adia ambassadeur-ny Osoa tonga soa dia milantilanitra. Ny teny zany dia hoe tsy maintsy atao batisa ato amin'ny Osoa toriany sy Adia vao vonjy ianao. Fa magnina moa zany hoe tsy maintsy atao batisa ny Osoa ato amin'ny sy Adia, satria sy Adia no magnina moa no nampianatra anareo an'izao fampianarana izao. Zay ka ovakiko aloha ny teny hoe ahoana moa ianao ny zao mantsy izy magnina tsy maintsy hoe atao batisa ato amin'ny sy Adia no vao mety, satria izao ny lalàna mantsy raha misy zany olona atao batisa dia mitafy an'ilay anaovana batisa anazy izy, zay ny lalàna zany. Raha vakitsika ato amin'ny bokin'ny Galatiana 3:27 zay ny itondrasantsika ny teny izy tomoko amintsika hoe rehefa anao batisa anao zany dia tsy mety io. Azay moa ny fampianarana olona ty hoe tsy azo angalarana io fampianarana io, fa tsy azo angalarana le fampianarana zao ampianariko anareo zao, fa misy lalàna amin'ny fean'io sy miazona an'io. Misy lalàna amin'ny fean'io sy miazona an'io mba hetsika eny angambany sary teknisana ka rehefa narimiko anareo fanitsiana teo. Galatiana 3:7 andinin'ny 7:20 tsika moa miezaka manao zavatra moa zany tena ho tsara foana, afinahitra ny Osoa ny voalohany indrindra zay nitondra ny famonjena, ary afinahitra ihany koa ny olona zay mandre zany mbola sina fanitsiana foana zany azany. Galatiana 3:7 andinin'ny 7:20. Galatiana 3:27 fa na izy ianareo no natao batisa ho an'ny Osoa dia mitafy an'ny Osoa. Tena mbola tsy mety mihitsy le sary teknisana fa tena reo mihitsy ny asiana fanontsinana aingana dia aingana fa tsy mety io. Dahoara zany hoe eto zany ny lalàna dia miteny mihitsy hoe fa na izy ianareo no natao batisa tao amin'ny Osoa dia mitafy an'ny Osoa. Ka ny dikateny moa ty hoe na izy natao batisa ho an'ny zay voaositra, satria ilay voaositra moa dika ilay Kristy io. Na izy nareo natao batisa tao amin'ilay voaositra dia mitafy an'ilay voaositra. Zay mety tsara izay. Zany hoe eto zany tsika dia miteny mihitsy ny hoe ny soratra masina fa tsy za, ary ny soratra masina avy any amin'ny Osoa ilay naniraka any teny hoe raha natao batisa tao amin'ilay voaositra ianao ka iza ilay voaositra ny arahanao, raha i Jesosy na Jesoa na i Jésus na Jesasy no nanaovanao batisa, zany hoe le pastera na mopera zay mpitondra fivavahana nanao batisa anao no miaraka amin'ny Jesosy na Jesoa na Jésus na Jesasy, dia zao mitafy an'i Jésus ianao na mitafy an'i Jesasy ianao na mitafy an'i Jesoa na Jésus ianao. Zay ny lalàna zay. Tsy azo ialana mihitsy io lalàna io satria famarinana zany. Ka raha vao natao batisa zany ianao dia tsy maintsy mitafy an'io ianao ary tsy ala aminao zany noviny. Dia hitantsika mihitsy nefa fa raha ohatra anao zany ka atao batisa tao amin'ny Jesosy na Jesoa na Jésus na Jesasy dia mitafy an'ilay Andriamanitra tsy izy ianao. Andriamanitra tsy izy satria Andriamanitra nampitandranao didi folo. Tsy izy ny dikan'izay. Andriamanitra tsy nahafaka anao tamin'ny fahotana fa voamena nampanota anao. Tsy izy ny dikan'izay.
satria fa haitsika tsara fa lay didifolo dia tsy natao an'ny amerikana na ny frantsay na ny anglisina na ny sinosy ny malagasy ny la réunionnais sy ny mauricianina tsy intsy haiko tsony tsy natao an'ny hafa firenena fa natokana ho an'ny zanaka israely irery any ka raha vo ny hafa firenena mitandrina didifolo dia fa lasa nitandrina didifolo zany ny batisanao ihany koa ny dikan'izay zany hoe batisana ampitandrana didifolo anao satria lay jesosy ny tomponao dia mampitandrana didifolo zany hoe dia voafaty anao zany ny dikan'izay rehefa maty ho any amin'ny ela satria hita amin'ny akanjonao lay didifolo ka rehefa maty anao dia io nitamin'ny Yahosoa voalohany indrindra dia ho atsipiny any amin'ny ela anao ho any fare am'rehetra afy sy ny solo-farany afaranao izay ny antony hoe vonjeo aingana ny fananao dia manatolo anao ny ambassadeur-ny Yahosoa ziadia satria ny ambassadeur-ny Yahosoa ziadia no hoe fa nampianatra an'izao hatsarana zao aminao ary tsy mba nampianatra anao zany hoe mitandrana didifolo zany na eo hoe mindana miaraka amin'izany jesosy zany na Jésus na Jesus fa izy nampianatra avy hatrany ny tenako hoe manaraha ny Yahosoa fa rehefa miaraka amin'ny Yahosoa anao dia afaka mifahotana ary tsy manoto intsony aro madio mandrakizay ianareo ka ianareo zay natao mba tsy atao amin'ny jesosy io mihitsy zany na natao mba tsy atao amin'ny rafitra didifolo io mihitsy zany dia tsy ho afaka ho any amin'ny lanitra zany intsonynareo mandrakizay tsy ho voavonjy zany ntsony ianareo mandrakizay ary tena mahitsy be zany teny zany ho tsika rehetra tokantrano izany hoe ny teny zany dia manambara mihitsy fa zay rehetra natao batisa atao amin'izany rafitra didifolo zany taon'io didifolo io ka nitandrana didifolo sy ny lalàna ny Moshe dia avy hatrany ny valiny dia mitafy an'io ny hoditra ny ray manontolo io vatanao io zany dia mitafy an'io hoe ianao dia miaraka amin'ny didifolo sy lalàna Moshe zay zatra falazain'Andriamanitra fa tsy azonao atao dia ianao zany dia mitsangana ho mpiady amin'Andriamanitra amin'ny vatany ianao zany ka rehefa mpiady amin'Andriamanitra amin'ny vatany ianao satria mandika an'ilay lalàna nomeny dia ho atsipiny any amin'ny farimy rehetrafo sy solofara ianao mba tsy hahatongavanao azy zany vonoa io batisanao io zay le hoe mandehana manao batisa ao amin'ny Yahosoa zay toriny ziadia satria ziadia reo ny manalanao amin'io didifolo io ary tsy mahazo mitandrana io ntsony ianao satria efa nampianariko ny lalàna efa nampianariko teto fa tsy misy Yahosoa nampitandrana didifolo mihitsy ny iverenantsika kely le teny fa io Yahosoa io mihitsy ny ara dia mahafantatra mihitsy fa tsy azo anampina ny teny eo amin'ny lalàna Moshe ary tsy azo anisorana donc vakitsika ny tenin'Andriamanitra ary ao vakitsika amin'izay le teny satria mbola miditra amin'le didifolo tsika dia verentsika miditra amin'le hoe io jesosy io tena tsy maintsy vononao io koa vononao koa io vao mety vononao amin'ny batisa ty amin'ny Yahosoa zay toriny ziadia satria ny fampianarany ziadia zay mitondra makany amin'ny lanitsy ny lanitra dia zay hoe tsy mahazo mitandrana didifolo ntsony fa miala tao ary atao batisa mandravana io mihitsy ianao satria ny ravany Yahosoa atao amin'ny azy fijaliana io fa nomeko anao ny antony ary manaraka ny Yahosoa ianao rehefa avy eo fa tsy manaraka ny jesosy tsony na Jésus na Jesus fa manaraka ny Yahosoa zay am'izay no arahanao zao dia atao batisa atao amin'ny Yahosoa ianao zay le hoe mbola voakako daholo ny lalàna zay le hoe atao batisa ianao voavonjena zany ka ho vakitsika amin'izay ny ten'Andriamanitra nambarany Yahosoa am'le hoe tsy maintsy Matthieu 5:10 tsisy foana koa ny lalàna na literana teny tolotra iray aza Matthieu 5:18 vakitsika amin'arany Yahosoa efa nazavaiko daholo moa tony Matthieu 5:18 fa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa ho anareo mpandika teny moa zany raha ohatra ka manana baiboly amin'ny teny frantsay nareo na amin'ny teny anglisy na amin'ny teny sinoa dia entaniko ohatra dia ataovy direct amin'ny teny frantsay koa izy na amin'ny teny anglisy na amin'ny teny sinoa zany aoriana zay famakeko anazy dia mba tonga ny olona rehetra zay manaraka ny fampianarana efa tena mandeha tsara amin'izay sary zay fa lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna na dia ny tira ray na tendrotsondra ray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra inona le tsy ho foana tsy ho foana zany le teny hoe aza nampiana ny teny dia aza ny esorana ny teny tsy ho foana zany io teny io dia Deutéronome 1:7-9 ty zany le tsy ho foana ozy Yahosoa hoe tsy misy ho foana reo lalàna reo na litera ray na tendrotsondra ray aza zao le izy aza ampianareo ny teny zay ndidiko anareo zany hoe zay nyteneny dada Iava zany dia aza nampiana dia aza ny esorana fatandreo ny didiny avahandriamanitra reo zay ndidiko anareo
tandre amile didin'andriamanitra tandriamanitra zay nandirianareo ka inona zay teny zay a dia zao le teny voasoatra hoe natokana ho any tsy azo entina ty Madagasikara ny didy fosilana Mose, tsy azo entina ny France, tsy azo entina ny Angleterre, tsy azo entina ny Chine, tsy azo entina ny Amerika, tsy azo entina ny Danemark, tsy azo entina ny Islande, tsy azo entina ny Finlande, tsy azo entina ny Espagne sy ny maro samihafa be dia be, tsy azo entina makany. Zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra mantsy a araka ny Deutéronomie 9:1. Zao le voalazan'ny tenin'Andriamanitra araka n'izao teny zao hoe Deutéronomie 9:1. Ary zao no lalàna dia ny didy sy ny fitsipika zay nasainy avy Andriamanitra reo a hampianarinareo anareo mba arahinareo any amin'ny tany zay aleanareo ho lovainy. Io zany le tsy azo ovaina io teny io ary tsy azo anapina io teny io hoe zao didy zao a dia hampianarina anareo ary arahanareo zay nasainy avy Andriamanitra reo hampianarina sy arahina sady ampianarina zany izy io ararana aiza rery ny teny ny tany azo anaovana an'izay, aiza irery ny tany azo anaovana io ampianarinao amin'io toerana io izy a na ho arahana amin'io teny io a dia mazava be any amin'ny tany zay ho aleanareo lovany ho alean'ny zanak'Israely zany ka ny toerana nandehanany zanak'Israely a ho lovany a dia Israel io tany Kanana taloha izy tamin'izany fotoana zany Israel izy am'izao tsika miteny zao izany hoe ao Israel irery any no azo tandremana fa tsy azo entina ty Madagasikara zany mihitsy tena voarara lalàna, tsy azo entina ty Amerika voarara lalàna, tsy azo entina ty France voarara lalàna, tsy azo entina ny Angleterre voarara lalàna, tsy azo entina any amin'ny Arabo zay tsy azo mihitsy tandremana amin'izany toerana zany fa voarara lalàna zany lalàna hoe tsy azonareo atao no mitandrina an'io nefa nijereo nareo nitandrana daholo dia zay lay hoe rehefa nitandrina ianareo dia nandika lalàna nefa dia rehefa natao batisa tamin'io didy folo ianareo a tamin'io didy folo io ianareo dia mipetraka eny amin'ny vatanareo le didy folo sy lalàna Mose zay le hoe ka natao batisa tamin'io nako miraikitra ao amin'ny vatanao io zany ka rehefa miraikitra ao amin'ny vatanao io zany a dia miraikitra ao anatin'ny vatanao iny zany le hoe mpanota ianao mandrakizay satria nandika lalàna mpanota mandrakizay ianao satria mandika lalàna ary le mpanota efa nampianarantsika foana fa hoe ho any amin'ny elo ny mpanota ka ianao zany dia makany amin'ny elo d'office raha vao maty a na le pasteur sy mopera koa raha makany amin'ny elo mitovy aminao zareo mihitsy ny ara no any amin'ny elo miaraka aminao dia reo mpitondra fivavahady rehetrarehetra reo a na inona grady na inona klasiny a miara mitsipy any amin'ny elo miaraka aminareo daholo ary zay lay hoe ataonareo ona zany ny anaran'io fitafiana io satria tsisy olombelona mahafaka an'io mihitsy atao ambony tany a afa-tsy tokana rery ihany a dia zay nitory an'izao fanafana ny fahotana nitory any Ahosoa ary hoe afaka amin'ny fahotana zay miaraka aminy mazava zany fa efa madio izy matongotondrana zao teny zao fa ianareo rehetrarehetra dia efa manoto daholo ka ianareo mifanao batisa an'io a dia mifanao batisa ao amin'ilay fahalotonareo samy poizina daholo ny nomenareo ny namanareo samy mifanome poizina ary samy fampizara-poizina ny batisa ny fanaovanareo dia poizina ho aminareo saminareo ihany zay no tonga hoe mila pitenao am'izay ao ry miala amin'io ianao na pastery ianao na mopera anao na mpitondra fivavahany ianao na kardinaly ianao na inona fiantsonanao dia antsonanao anatona ny ziady rehefa teo vonjena rehefa zay na tonga hoe miala amin'ny kontrana devoly fa devoly nke nampianatra anareo an'io tonga zay ady navitra anareo aza manaiky ho vonoana devoly tsony mazava be io sary io ane ary mbola namafisy ny tenin'Andriamanitra indray fa hoe natokana ho any zanak'Israely reny nge io dia ahoana moa zany idirana ao anatin'io Exodus 9:20 faketsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 5 ino nge ty averina tsara hoe zao ve ny teny milaza ny lalàna amin'ny Mose dia mbola ho tandremanao ihany le izy Exodus 19:3 ka hatramin'ny 5 ary Mose niakatra ao amin'Andriamanitra dia niantso azy avata ao tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely ny taranak'i Jakoba sy ny zanak'Israely no nolazana hoe mitandrina nyty didy folo sy lalàna Mose ty ireo no asena mitandrana an'io
tsy misy idiranao malagasy mihitsy na frantsay na anglisy na comoriana na afrikana na sinoa na japonais na vietnamiana tsy mahazo miditra ao amin'izany mihitsy nareo za soatra masina voararany lalàna mihitsy mazava-be ngy teny hoe zany tsy misy hoe araky ny eritretra soratra masina miara mahititsika miara mijeritsika miara mamantatsika fa tsy koa ny hoe zatra nalevalevako taminao fa matoa tsy isy fantatranao zany a satria le olona nitoro taminao nge olona tsy ny rany izy fa mba te handehandeha fotsiny zay ny maro fa ny tena ny ran'Andriamanitra dia mahafantatra ny lalàna tokony ho arahanao zay ny tena olona ny ran'Andriamanitra mahafantatra ny lalàna mitondra ny famonjena dia ny manalanao mitondra rafitra itony satria mamono ireo zavatra ireo satria hoe valazaina fa tsy natokana anao nefa mbola tandremanao ihany izay dia amin'ny andiny fadimy hoe andiny fadimy ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko a dia ho rakitra ho soa mihoatra noho ny firenena rehetra nareo zay firenena rehetra nareo fa hay ny tany rehetra ka ity zatra ny faneken'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ity zany a zay nylazainy fa natokana ho an'ny Israeliana reny sy ny taranak'i Jakoba dia nididy folo sy lalàna Mose tsy misy hafa firenena tafiditra mihitsy io ka izany teny zany ilazako amintsika hoe mandiny lalina mihitsy fa lalàna tsy azo hovaina mihitsy io ary io tena lalàna napetraka Andriamanitra mihitsy io porofon'izany a ny voalaza ty amin'ny bokin'ny Salamo amarana antsika an'izay lafiny voalohany zay hoe tsy maintsy atao batisa miala ataonao vao mety io satria efa miraikitra mihoditra hoe ka raha vao maty ianao a mandeha ny fitsarana tany dia vao mandeha ny fitsarana dia ianao no hita hoe iova mitandrina didy fosy lalàna Mose anao a mipetaka eo amin'ny hoditra anao dia trany dia mazava mpandika lalàna dia tsy maintsy makany amin'ny helo anao ka efa mazava lalàna hoe ary dia seo le tena mpandika lalàna zay ho levony eo soatompo fofonay ny vavany ka ny mpandika lalàna ho tsipeny amin'ny helo ny dikan'izay ne tesoliana faharoa toko faharoa andiny varo sy ny fahafolo zao makitsika aloha le ten'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Salamo Salamo 147 a 19-20 ny antony zao fampianarana zao zany dia hoe tsy maintsy miala amin'io batisanao nataonao tao amin'i Jesosy na Jesoa ianao Jesus jizasinao ianao tsy maintsy miala teo ianao fa raha vao maty ianao dia any amin'ny helo ka tena mifaliry mba amin'izao fotoana zao anao nandrean'izao fampianarana zao ho anao le famonjena ny dikan'izay mifaly raha tamin'izao vaninandronao zao anao nandrean'izao fampianarana zao a faly fa tena tonga ny androm-pamonjena ho anao misoran'Andriamanitra ianao tsara amin'izay ary mikasika an'le didy fosy lalàna Mose mbola miverina le teny milaza ny teniny amin'ny Jakoba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'ny Israely mazava-be mihitsy ny famerenana le teny eto hoe any amin'ny Israelianina ihany izy amin'ny zanataranak'i Jakoba no amin'ny Jakoba no nambarany amin'ny ty teny ity ao amin'ny andininy faharoapolo tsy mba nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy zany hoe tsy natao tsy nomena ny hafa firenena io zany ary ny fitsipiny tsy mahafantatry ny eny tsy fantatry ny hafa firenena ny didy fosy lalàna Mose na nina nefa ianao zay mahita nasy mandrehana io na eny didy fosy lalàna Mose io nge le hoe tena nisy namosavy mihitsy ianao e nefa nyreny teny reny le hoe tsy azo napinana tsy azo nesorana dia namafisina tao amin'ny Salamo hoe tsy mahazo mahafantatra an'io mihitsy ny hafa firenena tsy misy tokony hidiranao malagasy na frantsay na anglisy na amerikanina sinoa amin'io fa zara tena tsy mety zany tsy fanao zany tena fady mihitsy zany fa io dia hoe nomena-poiziny ianao ny devolona ndefa an'io a ka izay no mahatonga ny ziady a mbola miantso hatrany ampitondra fivavahana eo maiza manetry tena maiza manetry tena fa hamonjy ny diako a hamonjy ny rehetrarehetra mihitsy a tsy misy akanavaka tsontsy na inona ianao na inona ianao a fa efa fanavotana fanaty ary ny fanahy tsy misy couleur ny fanavy any aminay dia mitovy daholo eo hovonjena ary io fanahy io no hovonjeny ziady a za tsy hamonjy ny nofonareo fa ny fananareo zao hovonjeko zao a ary metezy hovonjena amin'izay fa jereo ty loza mananotanina mahazo aminareo ty jereo ty loza mananotanina mahazo anareo ty ny fivavahana rehetra zao teneko zao dia zay Andriamanitra rehetra tomponareo tsy misy mahafaka anareo amin'ny fahotanareo zany reo ary ny mpanota makany amin'ny elo dia jereo le Andriamanitra ny tomponareo fa reo nge tsisy mahavita manotra ny teny io Andriamanitra mariny hoe tsy misy zao Andriamanitra maro nampianarako anareo zao hoe iavaly dada malalako a ary iahosoala zoko malalako zay naniraka izy mianakareo no naniraka ana zao zamitoriny marina aminareo dia metraka fahantainarana hoe ahoana ary ny mamarina anao sy mampadio anao ho avy eo tsika
araka lalana zay omena fa alohatsika hijerina hoe tsy maintsy miala am'ilay jesosy koa nao lay jesosy jesoa na jesosy jizasy nanaovanao batisa satria nampanotanao iny tsy naafaka anao tamin'ny fahotana iny mahay an'izany daolo tsika rehetra eto ambony tany ka hiditsika am'le hoe zava-doza nampianariny lay andriamanitra tsy izy ianareo lay jesosy jesoa iny a na jesosy jizasy satria nampanotanareo izy zao ny lalàna zao ny lalàna mantsy hoe ozy ny teny Yahosoa ao amin'ny jaona zay le tena izy Yahosoa le tena izy mbola ampianariko atsika koa moa zany na tonga ny hoe anarin'ny Yahosoa aty nisy nametraka fanonteniany koa zany de zay mihitsy izy hoe mbola ampianarina atsika fa aro foana fampianarina rehefa resy lahatra de miantso am'izay manao batisa ary sy ady ay fa miantso no rehetrrehetra resy lahatra fa io raha vao tsy atao batisa nareo de vereny amin'ny ero indrindra fenareo zao teny zao miaza mba maty am'izay nareo fa raha nareo maty am'izao tandy any amin'ny elo direct daholo nareo de aza miteny hoe zay tsy matahotra elo raha tsy matahotra elo anao a de aza makany amin'ny dokotera rehefa marary ary aza mitady mponao fanafody rehefa misy problème fa matoa mbola mitady an'ireny anao a olona matahotra ny faty anao dikan'izay ka aza mianatra amin'ny bevava ny dikan'izany ka vakitsika ary ny jaona toko fa 5:7-10 hovakitsika amin'ny anaran'ny Yahosoa jaona 5:14 rehefa afaka izany de hitany Yahosoa teo kianjan'ny tempoly raha lehilahy ka ho izy taminy ino rehefa sitrana ianao aza manota intsony fandrao anjoanao zay ratsy nohony teo ozy ny teny io zanak'Andriamanitra tena marina io Yahosoa no anaran'le teny izy aza manota intsony ozy nefa ny jereo nampianarin'ilay jesosy anareo na jizio anareo na jizasy anareo manota foana de mibebaka indray rehefa sabotsy lahady de manota indray de mibebaka rehefa sabotsy lahady satria maninona mony satria ony hoe milolololanitra ka tsy maintsy leny ary mandihy tany ka tsy maintsy tafotoana ka tsy maintsy manota jerevo am'izany ny tena famonona olona nefa ny lalàna de miteny mihitsy ny ary hoe nonge avakitsika ny ten'Andriamanitra hoe ny lalàna de miteny mihitsy ny hoe ny mpanota ndraika ho any amin'ny elo ary ny dada Iava de niteny mihitsy ny ao Matio a toko fa 5:7-20 zafady Matio 5:48 hoe tsy maintsy tanteraka ianareo vao mahazo miditsy ny lanitrinanitra nefa n'lay jesosy na jesosy Jésus jizasy ary mampianatra hoe tsy manenina fa amin'ny maha-olombelonao tsy maintsy manota ianao hoe Andriamanitra micomprendre an'izany ay ve Andriamanitra lazaiko anao tsy micomprendre anao zany izy zao ny teneniny Matio 5:48 ko am'izany aoka ho tanteraka ianareo a toy ny fahatanteran'irainareo zay ny an-danitra tsy maintsy tanteraka vao mahazo mety tsy ny lanitrinanitra zany ary misy mihitsy ny olona tanteraka ity hitanareo ty ny voalohany eto am'ty tany ambony tany planeta antairanareo ty zao hitanareo zao ny voalohany zao tsika aloha hijerikely le teny hoe tanteraka zay motsikaroatsika vetivety aloha zay teny zay voninahitry dada Iava de avetsika satria hoe ozy ny olona tsisy an'izany tanteraka zany a tena misy mihitsy ny tanteraka ka ianareo ny tsy tanteraka de lasa manao an'izany reo fa tena mihitsy ny tanteraka tena misy n'le tanteraka zany araka ny bokyny aiza moa izy iny dao jerevatsika kely hoe kiariko akely an'izay aloha Filipiana 3:15 ny jerevatsika vetrany jerentsika le izy any fahitatsika le izy ko aoka isika rehetra zay tanteraka hevitra izany ka nidikan'io tanteraka io tena hoe parfait tsisy tsiny vakitsika amin'ny teny frantsay indrainge izy io hoe Filipiana 3:15 ho vakitsika amin'ny anaran'ny Yahosoa Philippiens 3:15 voilà nous tous donc qui sommes parfaits vakio tsary hoe nous tous donc qui sommes parfaits itsika rehetra zay efa parfait nat hoe parfait de tanteraka ka tena mihitsy zany ny parfait ndika zay atao ny Yahosoa ka ianareo milaza fa tsisy an'izany parfait zany a fanoerana an'Andriamanitra dologne ataonareo e zay no tonga na miteny hoe mba tonga saina fa ny olona mpanota zany nge oaka ho any amin'ny elo satria misy mihitsy le parfait fa ny devoly no nampianatra fa tsy misy parfait zany na tonga ny hoe zanaka ny devoly daholo nareo olombelona rehetra am'izay
tsy misy andriamanitra niaraka tamin'ireo zany satria nareo mpanota daholo de voly daholo zany niaraka tamin'ireo hatramin'izay mahatonga saina ho anareo zay tena mitady an'andriamanitra miverena ty amin'ny Yahosoa. Yahosoa le tena izy de zao tory ady azo ary tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy dikan'izany hoe mialamy tony zatra tsy matateraka anao tony toy ny andriamanitra mampanota anao tony dao vakitsika zany zatra nataony io zanak'andriamanitra io avetsika indray mandeha indray le izy vakitsika indray eo amin'ny Jaona 9 tsy indrina fanondroany le teny hoe namafisiny Yahosoa indrongo io teny aza manota intsony io hoe nefa jereo ty andriamanitra ny tomponao nataony Jesus tsy zasa sy io Jesosy io inona ny zatra nataony taminao zao no nataony manontany foana hoy fa tsy manino io fa bebaka rehefa sabotsy lady ny tena marina izy ny tsy afaka amin'ny fahotana de zany mahatonga azy miteny an'io izy ny tsy afaka tamin'ny fahotana vaketsika ny Jaona 10 andininy 10 ny vaketsika voalohany ka hatramin'ny faraky ambin'ny 10 ary rehefa nitraka Yahosoa de hoy izy taminy raha vehivavy aizy ireny de tsy nisy nanameloko anao va ary hoy izy tsy misy tompoko de hoy Yahosoa ile vehivavy mantsy hoe tratra nijangatsanga de hoy misy manameloko anao ve de hoy izy ile vehivavy tsisy tsony tompoko de hoy Yahosoa taminy za koa raha de tsy manameloko anao mandehana ary am'izao sisy izao ngeza be mihitsiny de aza manota intsony io izy io mpivonintsara io soatra ary am'izao sisy izao de aza manota intsony tena zahatra goavana be mihitsy zany teny zany ianao zany de didina am'izay hoe aza manota intsony zay le tena andriamanitra marina zay lay andriamanitra tena marina de namoaka didy mihitsiny hoe aza manota intsony fa iza zany io miaraka aminao io lay niteny taminao hoe tsy maintsy manota fa io nge micomprendre raha andriamanitra mahafantatra fa olombelo ianao tsy maintsy izy be famindram-po sy ny karazana hitatsika mihitsiny fa be famindram-po izy ka hiteny hoe aza manota intsony ary ahoana ty teny ty hoe any ivelany ny alika misy famindram-po ve izy ny dikan'izany nge avakitsika ny teny andriamanitra apokalipsia 2:20 nge vakitsika kely teny andriamanitra ty andriamanitra mamindra fo ve no hanao ty teny ty aminareo vakitsika diny faraky amby 20 apokalipsia 22 lasa aloha vakiko kely ato azafady raha olona 22:15 manisy zay apokalipsia 22:15 teny izy ty vakitsika rehetrrehetra voninahitra tady avasy Yahosoa fa nivelany ny alika sy ny mpanao ratsy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary zay rehetra tialainga sady mandainga any ivelany ny mpanao ratsy andriamanitra ve zany be famindram-po am'zany hevitra zany any ivelany aro izy ny alika koana ny fanao mihitsy lanitra ary ina le alika teneny sy ny mpanao ody sy ny mpanody ratsy ny mpijangajanga mpamono olona tsy misy andriamanitra mamindra fo aminao zany fa resaky ny rediredy ny mpitondra fivavahany zany entiny amonona anao aza mety miditra am'zany fa tena maty am'zany ianao raha vaketsika koa ny apokalipsia 21:15 apokalipsia 21:15 mijerevantsika ndray mandeha zay ndray zay 21:27 azafady 21:27 apokalipsia 21:27 de zao mivoalaza hoe ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina apokalipsia 21:27 ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa zay voasohatra ao anatin'ny boky ny fiainana zay ny zanak'ondry ihany zay any Yahosoa ihany ny dikan'izany ka zay le mahasamihafa amin'ny Yahosoa Yahosoa ny teny aza manota intsony ary reo ihany mahazomitsy any amin'ny lanitry ny lanitra satria manino le tompo-trano any nge dada Iavay io dada Iavay io miteny hoe aoko tanteraka anareo tahaka ny fatanterany renareo zay any amin'ny lanitry lanitra rehefa tsy tanteraka ianao zany de tsy mahazo makany ny dikan'izany parfait ka rehefa tsy parfait anao de tsy mahazo makany ka izy ny tompo-tranoko tsy azo nanaovana betizy zany nao belo hoe hiditra any ianao ody ianao za olombelona kely io kiantranao belo be hoe hitsy aza za tsy maintsy tonga any tsy vita amin'ny vavanao zany rehefa neo any ianao de arao lalàna tompo-trano ohatra ho an'ny filoha-pirenena anao de tsy maintsy manaraka protocole ianao tsy maintsy mandalo amin'ny secrétaire manao demande aloha tsy maintsy manao an'izay anao mandalo amin'ny secrétaire tsy maintsy mandalo an'izay anao makao amin'ny chef de service makao amin'ny chef de service makao amin'ny directeur de cabinet mipasopaso ohatran'izany zay anao vao tonga arikatra amin'ny secrétaire général anay de tonga amin'ny secrétaire général anao vao tonga hoe mahazo makao amin'ny filoha-pirenena hitanao am'izany hoe misy etape be deabe vao tonga any amin'ny filoha-pirenena ary raha makany amin'ny lanitry ny lanitra nday velao fa mandeha ho azy io
filoam-pirenena hoe mbola olombelona tahaka anao mety mahatoatra anao nge io e fa zany Andriamanitra zany angamba mety maty zany mety miala am'izay fahefany ka rehefa ohatra ny tena izy hoe masina vao maso makaty de tsy azo nanaovana komantera koa zany fa mitadiava ny hevitra zay amasina anao a mitadiava ny hevitra zay amasina anao a manarano an'zay ady a zay mitory ny Ahosoa de anaraka ny Ahosoa ianao ny dikan'izay a hoentiko makany aminy zay le tsy maintsy atao batisy ianao amin'ny Ahosoa zay torin'izay ady a vo afaka satria be de be rehefa pisoloky le anarany hoe Ahosoa zao raha mijery eny amin'ny YouTube nareo any any amin'ny Google de fa feno zany anarany Ahosoa zany ao feno ary tsisy izy daholo fa pampanotanao jereo va nefa ny soratra masina ny Ahosoa le tena izy zao ampianariko anao zao le Ahosoa tena izy a tsy mahay manota zay miaraka aminy a ary tena tsy mahay manota intsony tsy mahay manao ratsy ny dikan'izany tsy mahay manao ny zavatra ratsy tsy mahay manao zavatra tsy mety fa tena ny zavatra ara foana ary tsy manaiky zavatra ratsy mihitsy izy zay na te olona tsy mahay manota tsy mety manaiky zavatra ratsy zay ny fahamasina sy ny atsararananany ary zany ny qualité tsy mety manaiky zavatra ratsy izy de ndao raha jereva antsika ny tenin'Andriamanitra namafisy ny apôstôly ary zany teny zany Jaona voalohany a toko 7 andininy 5 sy ny 9 zay fa namafisina fa tena tsy manota ny eo amin'ny Ahosoa Jaona voalohany toko 7 andininy 5 sy ny 9 ary fantatrareo fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy mba misy ota ho aminy zay le lalàna zay zany hoe fantarinareo tsara fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy misy navita nanaisotra ny ota fa tsy Ahosoa ary tsy misy ota intsony ao aminy jereo nefa nataon'ilay Jesosy nareo sy ny Jesos sy ny Jezasinareo nampanota anareo de eritreritra avy anareo fa voavonjy ny dika zao mamandiny e tsy ho voavonjy zany ianao ho any amin'ny elanao ho any amin'ny elanao fa miteny anao mihitsy maty am'zany ianao fa aza miditra am'zany verenay ely ianao tena izy manatolona ny Ahosoa andao atao batesa amin'ny Ahosoa am'zay fa zao dorere zao nge ny mamely anao e andiny 9 fa izay rehetra mitoetra ho aminy de tsy manota intsony a fa izay rehetra manota de tsy nahita azy na mahalala anazy mahitsy be zany teny zany ny olona mpanota de tsy mahita an'io Andriamanitra io a tsy mahalala anazy iza zany io fantatra anao io ianao zay milaza fa mpanotatra am'zay tsy hoe kony ianao androavo miteny zay koa tsy mpanota de mbola nisan'ny lainga sy fitaka ataonao indray zay mariky ny vomay mampanota anao zany fa nrehetrarehetra mandeha ranontany de mahafantatra fa rehefa mivavaka am'zany Jesosy zany a na ny Andriamanitra rehetrarehetra mihitsiny a de tsy maintsy mpanota daholo porofony zany ny faharatsiana ataonao rehetrarehetra manerana lalakaleanareo io eo amin'ny fiainanareo io manao ratsy tsy akijanonareo zay le vokatsy le hoe Andriamanitra tsy izy niaraka taminareo mba te ho afaka nareo fa tsy afaka kivonareo aza kivy eto zay ady ah tonga eto zay ady ah zandry ny Ahosoa monjy anareo io ny fampianarana marina jereo io ary rehefa afaka mihitsy ny atao amin'ny Ahosoa zay ny mahatonga namiantsy hoe atao batisa vao vovonjy ianao fa tsisy hevitra tsony io ary tsy azo angalaro ny fampianarana io zay ne lesona atsika ao amin'ny faharoa zany amin'ny andininy ao amin'ny fahavalo de tsy azonao tao magnatry ny fampianarana io tsy mety mihitsy le izy ka eto zay ianao de didina mihitsy ny hoe lay Andriamanitra tompoinao hatram'izay ke nampanota anao e nefa ny teny soatra masy tena miteny hoe tsy mahazo atao mihitsy ny manota jereo nge ny tenin'Andriamanitra ny andininy fahavalo amin'ny andininy fahavalo zay tsy ange ty mba dinindreo rehetra nge teny any tokantrano e dinio nge ty teny ty e ary izay manota de avy amin'ny devoly a satria ny devoly a manota hatramy voalohany mba jerevo am'zany e mba dinio mihitsy n'izy hoe ny olona zay mpanota rehetrarehetra ozy soatra masina de avy any amin'ny devoly daholo reo de tsy mahatonga saina ve anao mba hanafaka ny tenanao ao anatin'izany sary zany ny devoly nge zany ny dadanao e de tsy mba mieritreritra fe anao hoe ho asoroko ny tenako am'zany sary zany fa ratsy zany sary zany fa ny ataonao iny vao miainao mamaly foana tsy misy an'zany raha nga tsisy mivaky loha am'zany ranga ka tsy efenao mihitsy ve zany le devoly raha am'zany hevitra zany ianao nge zany le devoly e ary tokony mailo aminao daholo manodidina anao satria ianao zatra efa tenenina fa zay manota de avy amin'ny devoly de ianao nefa tsy tia asorona am'zany sary zany fa hamafisinao tsara ary amboamboarinao raha le teny raha ianao tokony hiteny tena hiala am'zany a de vao maira teny ianao mihitsy ny manindry tsy mivaky loha am'le izy ianao tsy mivaky loha mihitsiny a no midika fa tena tianao ny devoly zay ny prof fa dadanao mihitsy ny devoly kanefa zay ady
tonga hamonjy fa tsy hamono verenao amin'ny Ahosoa fa aza manao zany hevitra diso zany tsy tondranao makaiza anie zany hevitra zany de hoe zarenao raha manao an'io hoe devoly ange ny faly be amin'ny hoe ary ny devoly tsy mba faly manao zatra tsara manao fa mpahamon'olona ne izy mpahamon'olona ne ny devoly e nao nge vakitsika ny tena Andriamanitra amin'ny Jaona toko favalo de mba hainao tonga saina mba hainao tonga saina ny tena marina hoe amin'io enao mianatra miavinavina be io a Jaona toko favalo andin'ny fahatelo amby efapolo 43-44 nao nge vakitsika teny ty e no tsara ne hoe ianao aza mety mandeha miaraka amin'ny devoly fa mpamon'olona nge reo e ianao nge modomeny voly e fantatro zany fa jereo ny zahatra mahazo anao fahoriny tebiteby ranomaso tomany fangiry firiny sentosento zany no mahazo anao foana korotantsaina zany no mahazo anao foana de mbola eretanao ve zany sary zany de zao mivoalazany teny ary nahoana no tsy Jaona 8:43-44 nahoana no tsy azonareo ny teniko satria tsy mahay mihaino ny teniko nareo io zao ianao io le tsy mahay mihaino ny teny ty mihitsy ny ianao ty ka ianao mba mieritreretra hoe izao ve ny teny mandeha de mbola tsy tonga saina ianao hoe ianao tsy mahay mihaino ny teny inge tia ny valy de zao le izy ianareo de avy amin'ny devoly rainareo ka zay sitraky ny rainareo ny tianareo atao zany ve le teny de tsy mbo tonga saina ianao hoe ianao ngeky zany ka zanaka devoly a de zay tian'io dadanao devoly io nataonao foana de tsy mety miala faratsiny ianao de mbola tsy tonga saina foana ve ianao mba hatonga saina de zao jereo nge ao amin'ny andininy am'izay ka zay sitraky ny rainareo no tianareo atao izy de mpamon'olona hatramin'ny taloha misy diso moa zany le tsy pely teny fa mpamon'olona ny dikan'io ary tsy nitoetra tamin'ny marina izy satria tsy misy marina aminy de devoly mpamono anao ve nipetrahanao moty tambatambazy anao fa vonono rehefa avy eo ho atsipony any amin'ny elo raha tsy maty ny mbola velona ary tsy maintsy kendreny ny afaty anao a mba tsy ho tomba any amin'ny lanta mihitsy ianao satria zahatra tsy tiany ianao makany de ampahorina anao ataony manota oatra anazy ianao de mbola sy tonga saina ve mialamy Andriamanitra tsy izy mpampanota anao io za tena amin'ny teny mihitsy ny mba havonjeo reto le fanahy teny ianao zay maheno anay io e efa miara-miasa daholo zao ny lantilanty eto ho amba amonjena anao io anareo ny ampitan-dranomasina any tena mba aza manamafo e aza manamafo saina e efa no ny miezaka ny ziady a ambasadiakanao soady nefa miezaka ataoko direct tolotolo ny émission any afaka mijery direct nareo amin'ny teny anglisy amin'ny internet zao za zao hitanareo direct amin'ny internet afaka mandaraka nareo mandeha direct koa ny français am'izao ritenenako zao mihitsy de efa misy teny français mandeha direct ao mandeha direct koa ny teny sinoa am'izao ritenenako zao langy anakevitra zany miara mandeha direct ho famonjenareo mbola apiditra langy mandaraka atsika fa alefa tsy kelikely aloha zany rehetrarehetra zany ange re olona tena mitondra hoe tena mametraka teny hoe mba havonjeo le fanahy efa miezaka mihitsy raha ny ambasadiakanao sa tena monjy ny olombelona tena miezaka anjaranao koa mba miezaka anao mba miezaka anao hoe avoty le fananao aza manaiky vonoany devoly tsony amin'ny fanaovana ratsy io anao fa possible mihitsy ny miala amy ratsy vavolombelona zany ny tenako voalohany ary ny zanak'Andriamanitra ato am'ty fanjakana tya zay efa misy eo amy roa arivo eo zay hoe ty Madagasikara zany reo anjaranareo nampitan-dranomasina koa mba miditra tsetra tahaka anay satria farana ny tantarany fampidirana olona fampidirana nisany famenona nisany jentinisa ho ampidirina koa nareo hafa firenena maiza miditra nareo miverina am'izay miteniko hoe zany rehetrarehetra zany ny antony hoe melanareo am' Jesosy a ary ny batisanareo nefany de batisa ny araka tamy Jesosy Jesoa sy Jesus Jésus de mitafy an'io nefa nareo ny dikan'izay rehefa natao batisa atao am' Jesosy ianao na Jésus na Jesus dia Jésus zany de zao mitafy an'ireo ianao sady mitafy didifolo no mitafy an'io Andriamanitra tsy izy mpampanota anao io de tsy afaky eo mihitsy ianao noviny raha vakitsika mibokiny Jaona zafady Galatiana 3:27 moa tiako jevana teo fa lasa valina amin'ny teny de Galatiana 3:27 averiko am'izay izy Galatiana 3:27 vakitsika amin'ny aran'ny Iosoa fa na iza ianareo natao batisa ho an'ny Iosoa de mitafy an'ny Iosoa satria ilay voositra zany Iosoa ny anarany zay le tena izy fa raha natao batisa atao am' Jesosy ianao a de Jesosy zany nitafianao
lay jesosy mpampanotanao ka rehefa resy lahatra anao fa nampanotanao i jesosy io a de ny fahendrena miala tao ary ny fomba fiala mianaova batisa satria maninony raha vao natao batisa tamin'i jesosy ianao a de mitafy an' jesosy ianao hatramin'ny farany tsy mety miano fitafiana io ny any tokony anafanana io de any amin'ny batisa manatona ny ehosoa ndray ary lay batisa ataonao de le batisa any amin'ny ehosoa lay tsy manota intsony ary tsy mitandrina didifolo intsony izay vao tena afaka mifahotany ianao atria be debe ny ehosoany fa izao a mampanota olo reny tsy afaka mifahotany mbola mitandrina didifolo daholo izy rehetrarehetra zay ny mampandainga sy pisoloky anazy mivandravandra be le diditeo hoe natokona ho any zanak'israely ny didifolo efa mpanota ianao zany raha ohatra ka hafa firenena mitandrina didifolo efa mpanota ianao zay ka samy mieritreritra mandinika daholo tsiketrehetra zay mandrea indrindra fa ianareo hafa firenena tsy ndriko am'izany nareo na frantsay na anglisy na amerikana na sinoa na vietnamiana na arabo na tsy haiko zay mety karazanareo any mba jerevo le tenin'andriamanitra tena mamonje tena soratra masina io e raha mitodika any amin'ny arabo manokana de zao ny teny manaky ny tenin'ny mosenga eo anareo e ao anatin'ny soratra anareo any amin'ny bokinareo any de misy soratra mihitsiny ao hoe manaiky any mose nareo silamo aminareo arabo zany jereo zay teny zay dinio zay teny zay ary zany mose zany nanoratra an'io zanak'andriamanitra teo hoe yahosoa io ary zany yahosoa zany zao tohizy ady azy hoe afaka mifahotana tsy manota intsony zay miaraka aminy zany zao fampianarana izao noho zany a mba hatonga le fitafianao ho tafahala tao le hoe ianao mitandrina didifolo esorina le didifolo zany ny tenanao io ary esorina le jesosy amin'ny tenanao io na jesus jisasy jesoa de tsy maintsy atao batisa ianao zay vo afaka mifahotanao zay vo afaka teo io jesosy jeso io satria any vo afaka io andaovaka etsika eny ao boky ny asan'ny apôstôly a toko faharoa amby roapolo a andininy fahenina ambin'ny folo asan'ny apôstôly 22:16 vakitsika ianarany ehosoa zao teny zao asan'ny apôstôly 22:16 de ametraka fanonteny ianao hoe ianao nga momba olona efa madio no matonga nao mba miteny an'izao tena madio mihitsy ary tsy manota intsony ary tsy mahay manota intsony ary tsy manaiky ny zavatra ratsy mihitsy zany ny atao hoe tena olona tena tian'andriamanitra ary miaraka amin'izany andriamanitra tena mariny zany asan'ny apôstôly 22:16 ary ankehitriny inona no mampijanona anao mitsangana mitsoa ny anarany ary aoka atao batisa ary aoka ho atao batisa ianao ho sasana ho afaka mifahotanao zany hoe didiny ianao zany mba tsy hijanojanona intsony zay zao nididy ho anao zany didiny ianao zany tsy hijanona mitoerana intsony tsy araka amin'ny jesosy na jesoa io na jesu io na jizasy io didiny ianao tsy hipetraka am'ireo tsony tsy araka am'ireo tsony fa manaona mitsangana mientsoa ny anarany antsoe am'izay anarany ehosoa fa io le mitondra ny famelan-keliko anao ary io le manafaka anao amin'ny fahotana ary aoka ianao tao batisa mba ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao zany hoe raha vo tsy antsonao zany anarany ehosoa de tsy ho afaka amin'ny fahotana mihitsy ianao raha vo tsy antsonao zany anarany ehosoa de tsy ho afaka amin'ny fahotanao ianao de ozy le olo hoe io tsy important zany azotsona zany anarana fa rehefa mino de any aza manao an'izany fisaindrany zany tsy voatsindry ny soratra masina mihitsy jerevantsika iny mino ny ahosoa de vonjeny ianao sy ny ankoninao jevasikesy asan'ny apôstôly seza ngamana izy iny mba tsy ho saherantsika am'le teny ao vakitsika tsara izy asan'ny apôstôly toko fahena ambin'ny folo andiny fa ao amin'ny andininy fa telopolo vakitsika asan'ny apôstôly a toko fa enina ambin'ny folo a de andininy fa telopolo zay ny vakikotsika teo manao ko andiny fa telopolo
manomboka andiny fatelopolo. Ary rehefa nentiny voaka izy roalahy de hoy izy tompoko inona no mety ataoko mba vonjenao, zay zany efa antaniana. Ianao koa zao mametaka an'izany fanontaniana zany hoe inona zany no ataoko raha henoko zany teny zany de inona no ataoko. De hoy izy roalahy minoa ny ahosoa tompo, tsy maintsy mino anao zany a de le inona iahosoa le inona, satria io le mahafaka ny fahotana. Inona ny toyny de ho vonjena ianao sy ny ankonanao, io zany ny azaonao famonjena io iahosoa io le mahatonga anao tsy manota io iahosoa io, satria izy no naseho anaisotrany io ary tsy misy io tao aminy. Zay tonga ao aminy zany de tsy mahay manota intsony ary matonga mbola mpanota satria anao tsy tonga ao aminy, zay fotsiny valin'izay. Ka rehefa mbola sy tonga ao aminy anao no miteny hoe tsy mpanota ianao de mpandainga ianao. Fa rehefa tonga amin'ny iahosoa kosa anao de miteny hoe za tsy mpanota intsony satria tena afaka ny fahotanao ary tsy mahay manao an'izany intsony ianao. Noho izany ny teny meko atsika androany a manatona ny iahosoa de andao tao batisa am'izay. Fa tsy afaka eo zany ianao raha ohatra ka tsy atao batisa fa raha maty ianao any amin'ny hely foana, satria tsy afaka anao mihitsy le etikety mipetraka amin'ny vatana anao hoe tandrina didifolo, hita eo zany. Mpanaradian'i Jesosy hita eo zany, Jesosy no tompoinao hita eo daholo zany eo amin'ny akanjonao. Mba tonga zany ho afaka daholo a mba ho voasasa mba ho voadiro anao de miala daholo zany a tsy maintsy atao batisa anao manatona ny ziady zao hitanao zao no to hoe ziady ty hitanao ty ny tenako ty zao no to hoe ambassadeur ny Jesosy ziady mitondra ny teny famonjena, lay tena famonjena ho anao ary tadidio fa tsy mitovy amin'ireo olo mpitondra fihevana tahaka anao reo hitanao reo fa reo nampanota anao foana fa ziady mitarika anao tsy hanota intsony, tsy mitovy zany zay. Reo ve tia tany fa zay tsy mitovy am'ireo, reo mpampanota olo reo. Toy zany hoe ianao avy aiza hitantsika eo zany fa mbola tsy mety tam'izany tolotsika, ianao mahay ny fampianarana zao ny important de vonjeny fa ho hainao ihany zany rehefa avy eo. Zao fotsiny reo mpitondra fihevana reo nge nampanota anao foana ary mitondra nitory Andriamanitra mampanota ary nanipy anareo any amin'ny helo. Raha tonga kosa na nitory Andriamanitra zay tsy fantatrinareo nefa ny tena tompony ty soratra masiny ty, satria zay nitenenina de nampianariko anareo daholo iza zany ny ambassadeur ny Jesosy ziady ianao mamarina azy. Fa raha olombelona mitovy am'ireo tahaka anareo eo de lay nampanota anareo foana koa nitoriko tahaka nataon'izy rehetra hatramin'izay. Fa matoa zany nitory an'le tena marina aminareo de ny hoe iza zany zay de nio zay. Fa zao fotsiny teny meko anareo matoa za afaka manadio anareo zay efa nadio hatramin'ny voalohany. Vakitsika ny ten'Andriamanitra araka ny bokyny Jaona 15:3 Jaona 15:3 vakitsika amin'ny anaran'ny Jesosy efa madio raha toy ianareo no niteniko zay nolazaiko taminareo. Ny olona zay mahazo mivantana n'io teny Jesosy zany de trandria madio automatique izy rehefa mitondra n'io teny io ary tsy misy nitondra n'izao teny zao raha tsy ny ambassadeur ny Jesosy zay. Efa nentina taminareo ary zay moa natonga de olona nanenjika anazy satria hoe hafa ny any zatra nytoriko ary nanenjika daholo ny olona saingy tonga saina izy ankehitriny efa nahenony marina hoe tena marina zany fa tena famonjena zany. Anjaranao zay maheno koa zao tokony tonga saina tonga ny famonjenanao maiza mibebaka maiza manaton'Andriamanitra zany. Zay moa zany ny teny mazava taminareo zany satria zany Jesosy zany no tena famelan-keloko aminareo de manatona azy am'izay. Zany no tena mpamela heloko zany ary mpanafaka amin'ny fahotana. Asan'ny apôstôly disy asan'ny apôstôly 7:10 andiny valo amby telopolo no vakitsika. Asan'ny apôstôly 15:38 zany vakitsika vetivetika aminarany Jesosy hoe zany ange ny toina famelan-keloko aminareo fa lay nitorian'ny olona taminareo tsy namela heloko izy sady tsy navita an'izany vao miarynareo nampidiriny tao anatin'ny heloko atao miala atao dikazay. Asan'ny apôstôly 15:38 de miantsoany Jesosy am'izay manomboka androany de vonjeny ianao tena fitiavany zany azarina le fitiavana. Asan'ny apôstôly 15:38 ore izy zany 13:38 azafady indrindra 13:38 asan'ny apôstôly diso kely toko sy andinymeko teo fa 13:38 ny izy asan'ny apôstôly 13 de ny 38 am'izay zao ry zao. Ary aoko ho fantatrareo rahalahy fa izany lehilahy zany hitoriana ny famelan-keloko aminareo
alefa nytoizana mo izy hoe tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy sady hafa-keliko ianao ny tsy mahay manota intsony inona zao no mbola insalasalanao mahalatona ny Yahosoa am'izay ianao zay fa dia mirahasotsika otain'ny Yahosoa amarana ny fotoana zany am'izay fampianarana zay ataontsika hariva afaka aza sotra betsaka dadabahala iavanony amin'ny teninao hitondra ny hatsarana sy ny fahasoavana rehetra anie zao teny zao ary mahatonga ny olona teny hibebaka ka hiverinao any aminao ny tanjona am'izao teny zao dadamahala iavao dia ny olona hitodika ao any aminao ny olona voavonjy eo amin'ny alalan'ny Yahosoa izay nahafoy ny ainy nandatsaka ny rany ho fanavotana n'ilay fanazy efa hovonjena hiverinao any aminao dadamahala iava ho any aminao Yahosoa taio ary zao teny zao tena ho tafapaka ny ampon'ny olona satria nampianariko azy teto ny fahamarehana nasehoko azy teto ny fahamarehana nasehoko azy teto fa ny anaranao tena marina ary netsony ny hebreo anao da reo jiosy ireo tany aloha tany dia iaiava ary zay anarana zay no nitondra ny famonjena satria rehefa notonoana anarana hoe Yahosoa dia tena afaka ny fahotana tokoa zay niaraka taminy ary tena tsy nainana ho taintsony sotra betsaka dadamahala iava voninahitra anao mandrakizay dia mamaly vavaka mamaly antso hoanao ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaranao Yahosoa anao samy vavaka rehetra izany halleloia amen dia mirahasotsika rehetra samy teny Yahosoa ho amin'ny fitoizan'ny fampianarana manjaka an'izay veloma tompo